Azonao atao fantatra zao ave misy mitoka fa fantatra fa efa kaiky zany mbola azonao atao nampamon'olona renao nampamon'olona irigeriny ary ianao mbola azonao atao zany mbola azonao atao mitonga any an-danitra mbola azonao ioarana re olona efa mivavaka hatramin'izay Halleluja. Jesosy daholo tsika mianakavy faly indray mahita anareo rehetrarehetra izay tonga eto androany ato anatin'ny fandaharana vavaka amin'ny fotoam-bavaka en direct isika iarahanao amin'ny andramoka izahoana akiradio sika rehetra ato anatin'ny groupe vavaka fiambelana arabaina manokana tonga androany mbo nisaba daholo sika rehetra ihany koa izay mety sambany vao tonga eto androany dia tahin Jesosy tsika rehetrarehetra ary mirary sabata mahafinaritra ao antsika rehetrarehetra manontany izy André Angela io hoe tedaviko vidéo pub azonao atao mbola azonao atao efa nalefako tao anaty groupe io vidéo io zany raha sendra tadiavinao dia efa nalefako tao tamin'ny herinandro tahin Jesosy tsika rehetrarehetra faly be misy amin'ny dikateny amin'ny teny frantsay mihitsy ary izy io dia efa nalefako tao dia somary jejerenao any ambonimbony any samy tahin'Andriamanitra tsika mianaka faly be mahita anareo ato anatin'ny fotoam-bavaka indray androany. Halleluja. No tantan'ny tanàn'Andriamanitra ianao dia tonga eto ary matoa ianao tonga eto dia tsy kisendrasendra ozy tsika fahatongavanao eto fa misy planin'Andriamanitra ao ambadika izany sendra mandalo ianao ka sendra tonga mandalo eto amin'ity fandarana ity dia tadidio ry havana malala fa ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao dia tsisy kisendrasendra raha sendra tonga eto ianao androany dia tsy misy afa-tsy fahasoavana no raisinao amin'izany atao hoe fotoam-bavaka satria fotoam-bavaka ny rahantsika eto tsy manao beuzyntsika eto na manao zavatra tsy mahasoa fa ny ataontsika eto ry havana dia hivavakantsika. Halleluja. Any amin'ny toerana rehetra misy anao any amin'ny tokantrano rehetra izay misy atsika rehetrarehetra any dia angatahako mihitsy mba hatsapahanao an'izany Andriamanitra manatrika any tokantranonao. Totentsika omaly dia nilaza momba ny Cornelio izay anovaginina anjelin'Andriamanitra tao anatin'ny tokantrano tao ny nafahany nitady an'Andriamanitra tao ny nafahany nivavaka sy nikatsaka an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra naneho tamin'ny fomba rehetra ny fitiavana an'Andriamanitra tao anatin'io tokantrano io. Fa tsika rehetrarehetra ihany koa dia tahaka an'izany ao anatin'io tokantrano io ianao eo no mba manao izay azonao atao eo ianao no mandoalika eo ianao no manandran-tanana eo ianao no mekohaka eo ianao no mba maneho eo anatrehan'Andriamanitra fa tia azy eo ianao no manandratra vavaka zato isanjato ny finoko arivo isanjato ny finoko fa Andriamanitra tena mamainga anao Andriamanitra tena mikamidina eo amin'ny toerana misy anao eo amin'ny tokantranonao io mihitsy
Ny tongo Jesosy afaka hitehaka eo androany. Jesosy rehefa namalala rehefa nasain'ny olona izy. Rehefa ny invitehana azy ny olona. Dia Jesosy nandeha foana. Nisy fotoana ny fariseo tsara ny Jesosy efa maninona ianao no miditra any anatin'ny tranon'ny mpanota. Satria ry hafa nasain'ireo olona ireo izy dia niditra. Ary tsy nasiany fepetra ny fidirany tao anatin'izany tokantranon'olona izany. No tanterahany ny teniny manao hoe raha misy mamono varavarana dia hiditra ho aminy ka hiara hisakafo aminy. Ary izany foana nataon'i Jesosy tamin'ireo olona izay nanasa azy. Niditra izy dia niara nisakafo. Niditra izy ry havana dia tsy nisalasala izy niditra tao. Fa nihinana izay naroson'ilay olona izy. Nihinana ny sakafo naroson'ireo mpanasa ireo izy. Tsy nihafahafa Jesosy. Ny olona nahita an'izany ho hafahafa. Ny olona nahita an'izany ho zavatra mahagaga sy mahavariana. Ary nitsaran'ny olona an'i Jesosy. Fa Jesosy nahita an'izany ho fahamarina. Nandroso sakafo an'i Jesosy ireo olona ireo. Dia nohaniny Epifania. Fafinaretana ho azy niara-nihinana tamin'ny mpamoretra. Fafinaretana ho azy ry havana niara-nihinana tamin'ny mpanota. Satria mpanota manasa azy ireo. Mpanota namovaravarana hidirana ao anatin'ny tokantrano. Androanitsika mpanota. Fa anasan'i Jesosy hidiny eto amin'ny tokantranontsika. Misy zavatra arosonao an'i Jesosy androany. Misy sakafo omenao an'i Jesosy androany. Raha hiditra ao anatin'ny tokantranonao izy dia omany ny latabatra ao. Amboary ny fonao. Fa ny sakafo omenao androany dia ny fanoloran-tenanao ry havana. Misy sakafo omenao an'i Jesosy androany dia fiderana. Ny sakafo omenao an'i Jesosy androany matsiro amin'i Jesosy dia ny fitenenanao aminy fa tianao izy. Ny fisehoanao eo anatrehany hoe Jesosy io tianao ahako. Androso sakafo mahafinaritra an'i Jesosy nao amin'ity androany ity. Tonga eto ianao androany ry havana malala. Dia hiara hisakafo aminao Jesosy androany. Fotoana fiarahana misakafo aminao ity androany ity ry havana malala. Tsy salasala izy hiditra ao anatin'ny tokantrano. Tsy salasala izy hidina eo amin'ny fiainanao. Ho eo ambony latabatra ao. Hiara hihinana sy hisotro aminao. Halleluja. Ao anatin'ity andro sabata ity. Afaka mivavaka ianao amin'izao fotoana izao. Jesosy io manasanao ahako. Ninina tsy fahamendrehanao androany. Ninina ry havana malala. Mety tsy fahamendrehanao talohan'ity androany ity. Androany asao Jesosy hiditra eo amin'ny fiainanao. Tenenao Jesosy malala. Midina eto amiko ianao. Halleluja. Midina eto amiko ianao fa ilaiko ianao Jesosy. Milanao anadio aho. Milanao aho Jesosy malala hanova ny fiainako. Milanao aho Jesosy malala hiditra tsehatra amin'ny fiainako. Sakafo ny varavarany fonao androany. Sakafo ny varavarany tokantranonao androany. Hatrany anatin'ny fisainanao lalina. Tatsika hampandroso an'i Jesosy amin'izao fotoana. Dia ny fototsika androany hamasina. Fa te ho fanatitra ho anao aho. Te handroso sakafo matsiro ho anao aho Jesosy aho. Te handroso sakafo mahafinaritra ho anao aho Jesosy aho. Te handroso sakafo mahafinaritra ho anao aho androany. Halleluja. Madual che non tiene tra le amassino. 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 Fate un fanat chawanao. Fate un fanati chawanao. Amassino. Amassino. Avete tanana funa wadrante tene amassino amassino.
amasino ao Visste miaraka zao vavaka zao. Jesosy Kristy Tompo. Noarinao mba ho fanatitra ho anao ao. Nampisinao a Tompo mba ho fanatitra ho anao. Koa indro ateriko androany ny fiainako ny fisiko mba ho fanatitra ho anao. Amafisiko indray androany ny fanekeko anao fandraisako anao Jesosy mba ho tompo ho mpamonjy mpanjakako mpanavitra amin'ny tenako manokana ho anao mandrakizay. Amasino Hamasino marana Tinandriamanitra ho fanatitra velona ianao. Tinandriamanitra ho fanatitra ianao androany. Fa izy ihany nanamasina anao ry havana malala. Men Jesosy. Manana ny rano Jesosy. Manana ny rano Jesosy sika amin'izao fotoana izao. Afaka hidina hikoriana ao aminao. Hanamasina ny fonao. Hanamasina ny fonao amin'ny sainao. Ny fanahinao. Angatao ny rano Jesosy ry havana malala. Tsy afaka hiseho anaty an'Andriamanitra tsika. Raha tsy mitafy ny rano zanak'ondry. Tsy azonao atao ny miditra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha tsy mitafy ny rano zanak'ondry ry havana malala. Sarotra amintsika nahita ny tavan'Andriamanitra. Hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe ny fahamarinako tahaka ny lamba miosy ny rà. Tonga eto tsika. Fahamarinan'Andriamanitra nahatongavanao eto androany. Fahamarinan'ny ten'Andriamanitra nahatongavanao eto androany. Fa ninona ezaka ataontsika ry havana? Tsisy ninona namarinan'Andriamanitra anao. Raha tsy mitafy ny rano Jesosy. Tsisy ninona azon'Andriamanitra atao hijery anao. Raha tsy tafianao ny rano zanak'ondry rehefa narotsaka ao atsika.
hanarina ny fahamarinana, hanarina ny fahotantsika ry havana malala. Aleluia. Sambil masina ny tenany, hiditra ao fanatrian'Andriamanitra ianao. Raisin-drano Jesosy. Aleluia. Intiao Jesosy Miantsampy aminao, ampototry ny azo fijaliana, ampototry ny azo fijaliana, miankofako, miankofako, nirazana latsakao Tompo, tsy horaraka ny tany, tsy horaraka ny tany. Fahoraisiko ny korena Tompoko, anadioa. Intiao Jesosy, miantsampy aminao, miantsampy aminao, ampototry ny azo fijaliana ny fitoerana fijaliana, eo any ankofako, razana latsakao, Tompo, tsy horaraka ny tany, tsy horaraka ny tany. fahoraisiko androany ikorina mamatiko, Raisiko ikorina Tompoko, hanamtiwa. anadioa. Haleluia. Sekarang kita makan raisiko nila. Raisiko ny razanala ansakao, anadioa. Haleluia. Katiandu pada Jerusalem apa-apa. Jerusalem mavavao haitana. Raisiko ny razanala ansakao, anadioa. Katiandu pada Jerusalem apa-apa. Jerusalem mavavao Haitana. haitana. Bentukku. Bapak-bapak kita yang dalam sampian nama anak saya. Bapak-bapak kita yang dalam lancar mempostan pemau. Sebab sana Tuhan kita fina wa melanda na kuja. Haleluya. Nifuvat sudah tempe bakatupo. Batur turui. Mangura-kura ka. Yang sampai belang kuala. Ujung rata dalam sekau. Kufu jam sepika. Bau bola candu bangsa nama anak saya. Candu bangsa nama anak kita. Raisku nila. Raisku ny razanala ansakao, Anadioa. anadioa. Katiandu pada Jerusalem apa-apa. Jerusalem mavavao Haitana. haitana. Haleluya. Raisku nila. Raisiko ny razanala ansakao, Anadioa. anadioa. Katiandu pada Jerusalem apa-apa. Jerusalem mavavao haitana. Raisiko ny razanala ansakao, anadioa. Katiandu pada Jerusalem mavavao haitana. Amen. Jesosy malalu. Sotranao zay Jesosy. Misotra betsaka anao. Fa ndreto le mahafo anao Jesosy malala. Ndreto le mahafo. Zaza mpiodina.
tsy laitra natao ninninina teny amin'izao tontolo izao. Olona mafiafika, mpaniratsira, mpanenjika anao, tsy tianao, niodina taminao, tsy nirara azy efa afatesanao akory, tsy nirara azy rana latsakao akory, tsy nanisy vidiny ny famonjenao akory. Nateraka tao anatina fahotana, torotoronina tamin'ny fahotana, fa androany tonga eto Jesosy malala. Androany tsy navelanao raha tsy nisehonao, tsy navelanao ho very tany am-paniratsirana tany. Fa nitaominao zay Jesosy, nitaominao, halleluja, novonjenao, nampahiratinao Andriamanitra. Afaka mba mahita an'izany voninahitra ao zany, afaka mba mahita an'izany fanatrehanao izay tsy olona maro ny mahita an'izany, tsy ny olona rehetra ny mahita an'izany, fa izay mba afaka mahita an'izany Jesosy. Ndraiky tonga eto anatrehanao Tompo, ny feonay, ny tananay, ny masonay, ny tongotray, ny tenanay manontolo, tianay ho fitaovana fiderananao Andriamanitra, tianay ho tahaka ny zava-maneno hiderananao Jehovah Andriamanitra. Noho ny famonjenao anay Jesosy, noho ny fitiavanao anay Jesosy, halleluja. Mena Tompo, mena Jesosy. Nisotranao zay, nisotra noho ny fitiavanao, nisotra fa tsy voavidinay vola aman-karena, tsy voavidinay vola aman-karena ny fahasoavana omenao anay Andriamanitra. Asoa ihany fa tsy vola aman-karena no nitadiavinao, ihany fa tsy vola aman-karena no nitadiavinao, fa fiderana, fanaty, halleluja, fanaty fiderana no aminay omena androany Jesosy. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits à jamais. Sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits à jamais. Sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds. Je m'abandonne à toi, à jamais. Sois glorifié, à jamais. Sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer à jamais. Sois glorifié.
Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits. Alors jamais sois glorifié. Devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne. Misy anao ry havana malala amin'izao fotoana izao. Dia tena amin'ny toerana lalina mihitsy ianao. Ry havana malala. Tsy any amin'ny barany namoronana an'Andriamanitra antsika. Tsy any amin'ny boîte de nuit namoronana an'Andriamanitra anao. Tsy any amin'ny fitoerana feno fitsangatsangana sy fahanotona namoronana antsika ry havana malala. Andriamanitra raha namorona ny Damaseva, tontolo nafinaritra ny nataony teo. Fantatr'Andriamanitra ny toerana tokony hisy azy eo amina toerana mahafinaritra, eo amin'ny falatrehany, tsy lavitra azy. Nataon'Andriamanitra nety tamin'ny Damaseva ny tontolo noforono azy satria fantany fahony mahasoa azy. Maninona tsika miezaka mamorona tontolo ratsy ry havana? Maninona ny olombelona miezaka mamorona tontolo manodidina farak'izay ratsy, mifanohitra tanteraka amin'izay noforonon'Andriamanitra. Fa ianao raha noforonon'Andriamanitra ianao, arak'izany irizany mihitsy hoe ny tia azy sy ilaza ny fahatsarany, izany namoronana anao. Fa sendra tonga eo ambany masonao ty fandarana ity, olona mpanoty ianao, tsisy nataonao afa-tsy ny namorona alitaran'ny Satana
androany afaka mbola miova hevitra ianao ny havana malala afaka mbola mitodika ianao ovainao io altaran'ny fiainanao io ho arodanao ny altaran'ny sampy sy ny faharatsiny fa nomboka hanangana altara ianao dia ny altara anankiray izay natsangany Mosesy isaky ny nandeha izy ireo tany amin'ny tany hevitra isaky ny mijanona Mosesy dia mamorona tranolay eo no ahafahany miona amin'Andriamanitra eo no ahafahany miresaka amin'Andriamanitra afaka hatsanganao zany altara zany androany teren'andrany Jesosy aho raha tsy narianao ahako tao anatin'ny faharatsiko sy ny fahalotoko fantatro fa ty hainao androany dia tsika hiteny hoe milanao Andriamanitra milanao a Jesosy halleluja milanao a Jesosy Sonao ao kanovaliana milanao fa tsy noraisinao arak'izay aratsiko ao fa mbola fahasoavanao no naseretrinao tompo mianilanao no mahatsaray satria iaraniay tsisy izay ampanay atokanao idilay maditranao fikiratrany harakaikanao ny famindraponao tompo no nato izao ay ny fetahianao Jesosy no teraiko izao Farasi teu ianao zava-pony izay rehetra natao tsy mety sasatra ianao isaotranao ao Miantsoanao ao kanovalinao milanao fitiavana tsy misy taminy natolotrao ianao lay Segnor no mandraky izay tsisy apatamitray zaitra izao satria ianamiay tsisy izay ampanay atokanao dilay maditranao fikiratrany harakaikanao famindraponao tompo nato izao fitahianao Jesosy no teraiko izao Farasi teu ianao zava-pony izay rehetra natao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao ny famindraponao tompo nato izao ay ny fitahianao Jesosy no teraiko izao Farasi teu
silatra ianao misaotranao ao tsy mety sasatra ianao misaotranao ao tsy mety sasatra ianao. Halleluja. Amen Jesosy. Andriamanitra tsy mety sasatra ny Andriamanitsika ny havana malala. Andriamanitra miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Rehefa maheno an'izany izany dia mandinika amin'ny fiainako dia izay hoe Jesosy malala. Na tamin'izaho mbola tsy nivavaka ohatr'izao, na tamin'izaho efa nanomboka tena nandray anao, impiry teo amin'ny fiainako re izany no miteny hoe mila anao aho Jesosy. Izaho nge havana miteny aminao hoe aleny olona manota be reny, reny olona mbola ny amin'izao tontolo izao reny, misy fotoana reny olona reny rehefa ao anaty ady dia mahateny hoe mila anao aho Jesosy. Tambavaka mahatsiaro an'Andriamanitra, tsy maintsy miteny an'izany. Tsy fantatro aloha havana ny olona hoe tsy manan-javatra inona, fa raha mbola naharesisio an'izany Jesosy izany no tezaina tamin'izany atao hoe fiainana kristianina hatramin'ny mbola kely, rehefa tonga ny andro mahory mahatsiaro hoe Andriamanitro mila anao ahako. Raha manokana hatramin'ny fahakelezako ka mandraky tiany androany, natao anatin'ny fotoana ny ivavahako ry havana, tsy haiko impiry any ny andry an'Andriamanitra, tsy haiko impiry any ny teny hoe Andriamanitra mila anao aho, satria aoko fantatrao fa ninona mety faharetanao, ninona mety vavaka ataonao, na oviana nanomboka ny vavaka ianao, dia misy foana ny zavatra endrasanao an'Andriamanitra eny antsefatsefany eny. Habakoka ry havana malala, efa nivavaka Habakoka, fa mahavariana tonga indray ny fotoana tsy maintsy niandry an'Andriamanitra indray Habakoka, tsy maintsy niandrandra famonjena Andriamanitra indray Habakoka, na dia olona efa nivavaka azy izy. Tianao Jesosy ry havana, impiry anao niandry an'Andriamanitra, manahoana ny fomba fiandrasanao an'Andriamanitra, mandra-pahoviana ianao niandry an'Andriamanitra. Izay manokana ry havana, efa mba miresaka iny izay nivady dia mitantara ny fiainana efa nilalovana, dia mahita hoe Andriamanitra apetsapetsaka ihany izany fotoana niandrasana ianao izany. Fa ny anay ry havana, raha fahagagana ny ivavahanay, efa ela izay noho ny velon-dalana. Raha tsy maintsy niandry fahagagana izay vao hivavaka, efa ela izay niandry velon-dalana. Misy fotoana ianao asen'Andriamanitra miandry azy, misy fotoana ianao mandalo zavatra mafy, fa mbola hiteny ve ianao hoe miandry anao Andriamanitra? Mbola hiteny ve tsika hoe miandry anao Andriamanitra? Tsy fanasana mandray silatray ao ty fiangonana ity, tsy fakakana no malosikai, isotrao ty lalana ity, tsy vonafariteny an-dalana, amitsany ireo andeha, fena tosoka, vreo fa tsy hosoka. Ao ty fiangonana ity, tsy fagagana no malosikai,
fiangonanity faniantsonila Biskin fana. Hallelujah. Fanyansunay. sonila bitsikini fana Erotigerecha inamafe. nagetsamutsinanadia nadisfanatenanandoliva tempulamanatelanawa Hallelujah. nadeufona nivaya watsubicha simisitsuni volubuka Kulanya janawa. Hallelujah. Bene Jesus. Impira non è faccina puzzina mia viaggio. Impira non è farrica avanti. Impira che non è farava. Fana sanga la diamante. adeulasa dujewakama Yes, si chiama mia gente. Biskin fana. Dawid sayang padensia. Saya caca berkosa. Berarti kapan Tuesday? Hey, nandal niat, Hallelujah. nama dari fernandal. Zenam tanunj, namplat sekantanas. Kani faziuzo, ama fiskitsuni. Ni voad zena tokyo cheno fulgure slata. Fani nisam seu. Mulai saya Hallelujah. Antifiangonanity, si fagagana nunanu sigar, isu tramti lalanity, si nafartenyan talana, amit sani jayum andea, nuna voase chimna, jayum fatsi usuka. Hallelujah. Antifiangonanity, si fagagana nunanu sigar, isu tramti lalanity. Fanyansunay. Fanyansunay.
Kota yang miskin panara yo. Mula na tena nawa. Ade bona sa tubo. Mula yan nawa. Sa tubo. Hey, nandal niat. Nis nama na ifanandap. Zenap tamun. Naplat sa kantanas. Kanefa Jehova, ama fiskitsuni. Aba pesan Voads na toktora siya mafulvura sa lata. Fanilin ng siya. De tiara Tenente sto ibig sa tubo. Surin na lang nandeno yung at siya wasa niya piyaw. Matis para tenane. Malah tenane de mata masih matis para tenane tidak de mata. Sabi mana ikut biskin sana sikya. Biskap nawa de mansa.
Misy namana ny fianakaviana. Zay nampilatsaka ny ranomasy. Kanefa zay io amafifoka itsony ny voady zay nataoko teo anatrianao fony voaresy lahatra Aurendray ny voadinao amin'izao fotoam-bavaka zao le havana malala. iala fa ifikitra Aurendray ny voadinao. Halleluja. Dawana tenan'i Jehova. Halleluja. Halleluja. Mafanariavana ny foa. Tena hoe fiainana anaty amin'ny Jesosy aho. Raha zay efa nilalovana izay, efa ela nefa tokony ny verin-dalana raha hiverina. Hamandraky tiany andrano mbola eto. Halleluja. Satria tsetraitra riavana malala. Tsy vonafafy teny an-dalana ka voahitsaka ny tonga tao aminao. Any fanamasina no mibitsika tao anatinao. Za androany teteny aminao. Raha ianao mihitsy zany amin'izao fotoana zao hoe tsy mamontsina ny aviavy, tsy misy voany ny oliva, mbola afaka mananteny ianao ny havana malala. Tsy mbola tonga ny farany, azavenao mbola ho faty ny fanantenanao. Andaotsika anantena an'Andriamanitra. Andaotsika hiandry an'Andriamanitra. Fa raha narian'Andriamanitra izao tenana izao, dia arian'Andriamanitra koa ianao. Efa very izao tenana izao. Raha Andriamanitra manary ny Andriamanitra ivavahantsika. Fa tianao Jesosy. Halleluja. Hanao ina anankiray farantsika dia hiditra amin'ny torotenitsika rehefa avy eo. Ifampaherintsika. Halleluja. Tataontsika ty raha mahafinaritra be ty androany ifampaherezatsika. Halleluja. Hoy Andriamanitra aminao hoe ay anao ka tsisy rombaka anao eto an-tanako. Tsy foky anao satria zanako. Tsy fon'Andriamanitra ianao satria zanaka. Ianao aza olombelona tsy mahafoy ny zanakao. Halleluja. Io ako manangay tena Andriamanitra aorianan'ny zanany. Marireu Leana Sisina Fapu Fatuvu Mai Ndata Nyati Fu Lata Na Zona At pazam ni dai Pazuami Nija Sumak Serna Kawita no Natsara Lei bene dengan ciao Sama deca Mayane Sakshani
rehetra lasanao talohany androany. Faizanao zava-baovao. Hazardoloinao ny fitiavany. Tsy manam-paharo ianiazana foiranao. Alléluia. Sotran'Andriamanitra kany amin'izany fotoana. Mino fa tany tokantranontsika tany a ndrehatra tsara daholo tsika tany anatin'ny tao anatin'izany fotoam-bavaka izany. Isaorantsika an'Andriamanitra zany a. Ary androany a dia mbola falinay tena komena aminao eto androany a. Miarahaba antsika tsirairay avy natratra an'izao andro sabata mahafinaritra zao, sabatan'i Jehovah izao a. Andro masina, andro fitsarana. Ary raha misy fotoana isehon'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia androany tena tsara na tena antsika an'izany. Raha misy fotoana tokony eritreretintsika akasika antsika anaty fotoam-bavaka dia ny androany. Raha misy fotoana tena tokony hiandrana antsika zany hoe tena milatsaka anatin'ny fiainantsika any, anatin'ny nofontsika sy ny taolantsika any dia androany. Raha misy fotoana hiandrandranao zany fanatrehan'Andriamanitra zany dia androany ndao hiandrandran' zany tsika rehetrarehetra. Miarahaba anao manokana ary tonga soa ary teteny aminao hoe aza miala raha tsy renao fa nahazo anjara tamin'Andriamanitra na tamin'ity androany ity. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao an'ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe maniry mihitsy ianao androany hoe Jesosy a, tsy te hiala-maina eto androany fa tena te handray an'izany hoe teny avy aminao zany mba hitondra aina ho ahy, mba hitondra hery ho ahy entiko indray hamakivaky herinandro vaovao ity. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy eo misaotra anao zay satria notahinao verinaina somatsara ka tonga eto indray izay tsirairay avy. Tsy nisy latsaka andalana zay tamin'iny anemana iny tompo, fa mbola noho ny fahasoavanao no nafahanay indray mbola mijoro eto indray androany. Miseho eto anatrianao Jehovah'Andriamanitra, mitondra ny asa fanompoana ary ihany koa tonga hanompo anao. Manolotra ny tenanay, ny fonay ny sainay, miaminay manontolo. Manolotra an'izany fanatitra masina sy velona ho anao Andriamanitra. Tsy mitondra vola aman-karena zay Jehovah'Andriamanitra satria fantatra efa zany efa eo am-pelantananao. Fa tonga koa izay mitondra ny fonay ho finosina fanoloran-tena entinay atolotra anao amin'ity androany ity. Dia fanekena hifikitra aminao, fanekena androso hiara-dalana aminao, fanekena ho tonga ekohaka aminao isan-tsabata tahaka izao. Atolotra anao ny haja ny dera, ny saotra, ny voninahitra ary miandrandro zay mba hitenenanao tokoa. Ka ny tena rehetra izay aleoko ny vavaka eto Jesosy dia tsy avy amiko fa avy amin'ny fanahinao masina. Tena rehetra aleoko ny vavaka eto dia tahaka ny balsamy manasitrana ny ratrapo, tahaka ny sabatra aloha lela ihany koa hitsatoka ny torony fonay.
ho fanafody, ho aina, ho mofo, ho rano amelombelona ny fanahinay amin'ny fiandroana ity. Dia votsy satana fa hatramborano tsy afaka hitsanika anaty litera ray azy amin'ny fiandroana ity mba ho amoa avokoa, amoa avy za tena anatin'ny fony tsirairay avy. Mitenena Jesosy fa voninkeranao zay. Halleluia. Amen. Ny ataontsika ty raha mahafinaritra be ty elo nidiretsika Nasika rehetra samy angataka amin'ny androany ty hoe tompo mila fanavaozana androany. Mila fanavaozana androany. Halleluia. Mila fanaviko matsapa mila vaozana ndray ny herinao. Mila vaozana ndray ny aranao. Halleluia. How can I wanna take to midina hamiluni fu fanaini tu masini jinj midina etu fanaini tu masini jinj midina etu Sabi magkatagyan, mila fanavaozana ni Jesus. Havaozy ndray ny atao anaty. Halleluia.
Alleloia. Mino fa samy nagatakary zany daholo tsika rehetrarehetra hoe mila fanavaozana an'io Jesosy anavaoanao any Andriamanitra. Alleloia. Ijery ten'Andriamanitra tsika mikasika an'izany mihitsy torotenitsika androany. Amaky ten'Andriamanitra avy hatrany tsika eo amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Apokalipsy toko faha 1:20. Apokalipsy toko faha 1:20 ka ny andininy voalohany hatramin'ny faha 5 lovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia ny amin'ny Jerosalema vaovao. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany sy ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra voaomana tahaka ny ampakarina rehefa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nareo fe mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe indro hitaberina ken'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olony. Ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary vavany raha maso rehetra amin'ny masony fa tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitaraina na fanaitainana efa lasa ny zavatra taloha. Ary ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana nanao hoe indro avoaziko ny zavatra rehetra ary koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Alleluia. Amen. Io teny io tena amrenantsika ny toteny androany io fahadimy manao hoe indro avoaziko ny zavatra rehetra. Andriamanitra ry havana dia Andriamanitra mihetsiketsika. Andriamanitra ity dia tena Andriamanitra tena mihetsiketsika ary Andriamanitra tsy mba mamela zavatra hoe tsy miaina zany. Fa mahatonga ny fiainantsika io jerena tsara ny fiainantsika fa mihetsiketsika be ngery avy ny fiainantsika io. Misy ireo zao teny tamin'ny herintaona tamin'ny herinandro teo tamin'ny sabata mety niderin'Andriamanitra be izy fa nitahin'ny tompo. Fa androandro izy mety tena reraka kely satria nisy ady tao anatin'ny herinandro. Dia amin'ny herin'ny androandro izy iderin'Andriamanitra eto fa miady zay natreha tamin'ny herinandro io resy indray io azy dia mivadika fandreseny hitanao misy zavatra miovaova. Ary ny fiainan'ny olona tao amin'ny Baiboly rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra izy dia eo tsy miaraka tamin'Andriamanitra zanak'Israely 500 taona tsy niova ny fiainany. Manompo fo, voakapoka foana, matahotra foana, voafatotra foana. Tsy eo Andriamanitra tsisy inona miova. Miaraka amin'ny Farao zany ianao tsy miova amin'ny programa, tsy miova amin'ny fo amin'ny 5 maraina mandeha miasa, voakapoka, mitondra milolo, mandoro biriky, manao an'ny piramida. 500 taona tsy miova. Vao niaraka tamin'Andriamanitra fotsiny, vao tonga fotsiny Andriamanitra dia niovaova amin'izay ny fiainana nanomboka teny mihetsiketsika. Tena tian'Andriamanitra io mampihetsiketsika zavatra io. Ary ity tsy mbola iresaka an'ilay momba an'ilay Jerosalema vaovao tsika androany. Fa iresaka an'Andriamanitra sy ny fanavaozana. Mahafinaritra be ilay teo hoe mila fanavaozana an'io. Ianao ihany fa mila fanavaozana. Mila zavatra vaovao. Dia ny famindrapon'Andriamanitra koa dia avoazana isan'andro isan'andro atsika. Dia ny fiainantsika io mihetsiketsika io miaraka amin'Andriamanitra tena mihetsiketsika. Tena renao mihitsy hoe fiainana misy aina. Isan'andro misy zavatra miova foana eo amin'izao tontolo izao. Tsisy an'izany hoe zavatra tsy metika na zavatra maniry io ary. Ianao zao raha vao any tokotany dia manapaka bozaka ianao. Dia avy ny orana. Dia aorian'iny orana iny misy zavatra hafa mitsiry indray. Mihetsika io tontolo iainantsika io zany ty tany ty misy zavatra mihetsika foana tsisy mihitsy hoe io dia eo. Fa misy zavatra miova, misy zavatra mihetsiketsiky. Raha fiainanao tena hoe ren'le fiainan'olona le hoe tao anatin'ny 70 taona tsy miova mihitsy ny fiainanao. Fa mifoanao maraina, misy olo ohatr' zany mifoanao maraina, isaky ny amin'ny 20 ianao mandeha miditra miasa, voaka anao amin'ny 12, miditra anao amin'ny 2, voaka anao amin'ny 5.
efapolo taona zay de lalana le anao tsisy ninona miova mihitsy fa iny foana de efa fantatra hoe rehefa ohatr' zao amin'ny volana de ohatr'ohatr' zao ny fomba fiainako efa miafiafa eto manomboka le 20 eto de mifantatra fa ny amin'ny le 31 efa manomboka alina de na mivarotra ary mahafantatra amin'ny programanao na mitarehanao de mafantatra vale efa tena hoe fiainanao zany tena hoe tena tsisy miova ary misy fiainan'olona nefa tena ohatr' zany tsisy ninona miova de efa vainao tsy enjery fiainanao io de araka ny fiainan'ny olona tany Egypte mihitsy zanak'Israely tany Egypte tsisy ninona miova zany eo loka tonga de fantatra hoe ena androany de fantatra le fona fofona tongolo zay tsisy ninona miova miaraka amin'Andriamanitra nanomboka hitan'ny olona zany hoe tena karazana loza folo misy zavatra nahy farao nanomboka nahita fiainana voanomboka nidiran'Andriamanitra ny fiainana niovaova hoa mbetika valala mbetika nivarandra niova ny fiainana nisy toe-po iova routine mihitsy raha vo tsisy an'Andriamanitra fa raha vo manomboka misy an'Andriamanitra ny fiainatsika misy zavatra miova tontolo iainana miova ny zavatra iainanao miova isan'andro hitanao revana Andriamanitra tsy tia mametraka atsika ary tsika za de tena aminareo fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra de ho hitanareo tsapona zany tena rehefa miaraka amin'Andriamanitra fa misy zavatra hovain'Andriamanitra de iny zavatra iny koa tsy avelan'Andriamanitra izy zavatra hitazona ny fonao ela be zany hoe io de eo za tena matsapa an'izany fa ovaovain'Andriamanitra io fiainana ary io fiainana io betika ambony betika ambany ozy maninona ary tsy mba mety lamina tanteraka io miaraka amin'Andriamanitra misy zavatra miovaova manonjanonja ka raha androany anao eo amin'le ambony de miteran'Andriamanitra de misaora azy fa raha androany anao eo amin'le ambany de araka le hitantsika teo mihitsy hoe mbola miandry anao foana alleloia misy fotoana tsy mamontsy ny aviavy io mbola Andriamanitra koa zany misy fotoana vokatra io mbola Jehova ihany koa zany fa zava-mahafinaritra ao anatin'ny fiainatsika de zarin'Andriamanitra am'izany tsika hoe indro avoziko ny zavatra rehetra eto an-tany etiko tsika de tsy adin'Andriamanitra ny fiarakodia anankiray efa mandeha de mihina fa betsaka amitsika manana fiarakodia iraha fa tsy mba manana fiarakodia zany hoe tena mandeha de tsisy ny natao ny tôbily iny 20 taona fa tôbila mandeha miodina ny motera misy fotoana soloana ny menaka ao anatiny tsy mandeha tsony izy raha tsy soloana iny fa raha tsy soloana mihitsy koa iny de misy zavatra simba ao tsy me maloto ny menaka ao anatin'ny tôbily de manina zavatra mitranga soloana le tômôbily iny ihany zany fa misy zavatra avozina ny ao anatiny ao mba hampahazo aina azy mba hampavelibelona anazy za rehefa mandika ny fomba misy fomba fambolena ohatra ny tsy tempotsika hoe vary misy fotoana ny vary io ongotana eo amin'ny afafy fotsiny no vary de mbola mikorotana rehefa fa vokatra ny vary maniry ny vary fa avy eo tsy hoahana eo ndray aloha ny vary de averina tsatoka ndray ao anatin'iny tsy hoahana iny ke diovina ny tanimbary de zay rehetra tsy tokony eo amin'ny tanimbary tsy hoahana de averina tsatoka ndray io tena Andriamanitra eo indro avoziko indray indro amboleko indray indro atsangako indray raha ohatra amty androany ty ianao manompo an'Andriamanitra fa renao ohatrany efa tsy de taitra zany tsony ianao ohatrany efa mandeha amin'ny fahazarana sisy ianao efa ozy ianao za efa antim-pana ny olona mitomany ianao efa ela zay tsy ozy izy izy le niarany babaka zay taloha mirehatra misy le olo le ry aloha de ozy izy le olona anankiray ohatry hoe vavonga io olona io voainky nangay izy io ny vavaka fa manino koatra mbola mirehatra be mbola le tena le tabataba-be reny ka ny firehetana tsy natao amin'ny olona vaovao ary eo indrindra ny tiatsika hiverenana androany misy olona na de tsika reto aza tatratra an'izany
ay mambavaka poanay amfery ay amasabatsika za manomboka amizao hatramin'izao de mira de efa fantatra mandeha ho azy fotsiny de na fanangananao tanana rehefa tena mandeha ho azy koa na le zary efa tsy de izy tsony efa inona efa fahazara misy fotoantsika mifampisika an'Andriamanitra misy fotoana efa mandeha amin'ny fahazarana na le mitomany tomany fa ny ranomaso tsy latsaka fa endrika ao sisa misy namanay zay taloha fa zatra misotro toka zany efa misotro toka misotro toka mahafaitra be de rehefa misotro toka io anao de misy fotoana mitarehanao efa misy fihetsika miara-mandeha amin'ny fisotroana toka misotro ohatr'izao de anao le ohatr'izao misotro de anao zao de misy fihetsika zany efa raha nitarehanao sy miozatra nitarehanao fotsiny amin'le zavatra zay sotronao de vao andeha hisotro fotsiny anao de efa manomboka mbola tsy tonga imbavanao de manomboka ohatr'izao satria ratsy le toka misy namanay zay ndray andro zay am'resadresaka eo ampianarana de atao eo ambony tomobily eo ny vera misy ny zavatra sotroina misy toka misy any de iny izy fa nialavany ka izy namanay zay iny be mihitsy ny ole misotro toka de izy koa tsy mba hoe miparticipe zany rehefa hisotro toka fa le ny azy le ty le tonga maty de misotro fotsiny de nialavany izy ka efa lany le toka efa laninay zany le toka ka le toka fotsifotsy de ny fitahanay izy de nasiana rano fanao le vera kely le bota kely tapahany reny ny vera tana de nasiana rano tao anaty rano mangatsika de nialavany izy adare de naka le toka izy le rano zany izy etrehitra toka de sotroina izy fantomera amy manana zany vaina ay raha mangatsika vao sotra amin'izy de le valetarefa vonona isotro toka aika raha mangatsika amin'ny nataonareo zay mahaveloma daholo fahazarana zany misy olona manana fahazarana rehefa fotoam-bavaka de hitomany a rehefa fotoam-bavaka de anandra-tanana rehefa etoeto hira fahatelo ohatr'izao de andeha adoarika zay ny fanao izy tsika hoe za efa zatra an'io tsy mampitomany atso zany ny olona vaovao mbola mitomany fa za efa zatra efa mandeha lalam-panahy na ny fandoliako ary tsy mitovy amin'ny olona zany misy olona mandoalika mendoalika me koa rehefa le ara-panazy rehefa manaraka norma daholo fafafafana kely neto asorona ny kiraro misy fotoana anao zany somotra kely ny pataloha de mandoalika maka efa zatra Andriamanitra de mitondra atsika tsy andeha amin'ny fahazarana ary misy fotoantsika efa ao anatintsika efa mandeha ho azy fotsy efa endritsika mihitsy efa tsy de izy tsony efa tsy de ao tsara tsony androany halleloia ndao tsika angataka hoe tompo avozy ny anatiko avozy mbola iza ihany ty fa avereny vaovao ho atao vidange zany tsika androany anao vidange daholo menaka efa mihodina efa ela ny tao anatintsika atao ho Jehovah Andriamanitra hoe lazao aminy indro avoziko ny zavatra rehetra hoy Jesosy any amin'ny Matio any misy zavatra tsy mirindra hozy izy Jesosy any amin'ny Matio toko 7 Matio toko 7 samy mangataka ohatrany ranabavy miandry mihitsy ka Jesosy avozy vaovao ndray halleluia izy ianao hoe avozy takany vadiko alain io ndray akozy mihaja zany satria ny alain zao mbola tena menaka vaovao be vao tamin'ny heriny halleluia hoy Jesosy any amin'ny Matio toko 7 Matio toko 7 andininy 7 andininy donc efa kitsika ny Matio toko 7 andininy 9 tsy misy olona ozy izy manampina lamba tota amin'ny tapadamba tsy mbola voalohany fa ny vaovao izay natampina de androvotra ny lamba ka hitatra ny tritra ary tsy misy manisy divay vaovao anaty siny hoditra tota raha izany de ho tritra ny siny hoditra ka ho raraka ny divay sady ho simba ny siny hoditra fa ny siny vaovao no asian'ny olona divay vaovao
dia miara-maritra izy roa. Halleloia. Lo tsika rehetra androany angataka hoe tompo ity lesy raha efa totany eo efa mandeha amin'ny fahazarana fotsiny sisa isika ka anavao idina ny fanahy masin'Andriamanitra androany dia tsy hitondra ininona amintsika androvitra ampitombo ny tritra fotsiny. Fa raha ho avy hoy ten'Andriamanitra io indro avoziko dia ny tenin'Andriamanitra ny teny fa ny zavatra rehetra mavozina. Mavozin'Andriamanitra ny teniny aminao androany. Fa ianao andray an'ilay teny koa mavozin'Andriamanitra. Mavozin'Andriamanitra indray ny ara-pananao. Misy fitantanan'Andriamanitra mahavariana ingeravana atao anatin'ny Baiboly. Entiny Andriamanitra mampetsiketsika fiainana izy. Andriamanitra tsy mipetraka fotsiny eo izy. Fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika foana ho velona. Raha velona tsika ambolentsika eo ny voninkazo anankiray dia tsy jerijerentsika dia tadidriva misy voninkazo hafa maniry eo akaikiny eo, misy ahitra maniry eo akaikiny eo dia manelingelina ny fitombony. Fa ny ataontsika isan'andro dia mijery. Io zao namboly voatavo fa elaela ohatrany tsy nijerena mety misy zavatra maniry zao akaikin'ilay voatavo. Dia hojereko raha riva. Dia ho teneko ilay voatavo hoe indro avoziko ny zavatra hoe courgette fa tsy voatavo moa zany. Halleloia. Samy andraritsika androany hoe tompo divay vaovao ary tsy hay tamiko indray le fitiavako anao le firehetako le hafanapoko vozy ilay i Abrahama dia nanaovan'Andriamanitra fanekena fa mahavariana ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama levana fa indro nanaovan'Andriamanitra fanekena Abrahama dia tsy ampin'Andriamanitra ve manao fanekena amin'ny Abrahama indray mandeha. Navozin'Andriamanitra ny fanekeny, navozin'Andriamanitra ny teny. Halleloia. Tsy indray mandeha nanofy Josefa fa raha indray mandeha nanofy Josefa io Josefa hanofy ririnina vokatry ny harerahany. Mety misy fotoana reraka izy nampanofisin'Andriamanitra, misy fotoana tena ao tsara izy nampanofisin'Andriamanitra. Nanaovan'Andriamanitra fanekena hoe Abrahama tany amin'ny Genesis 5:20. Fa tao ambadika izany fanekena natao zany dia nandalo zavatra hafa i Abrahama. Niteraka ny Ismaela izay vokatry ny fitsangatsangana. Fa tsy navelan'Andriamanitra niarana niry tamin'izany ny fanekena. Tsy navelan'Andriamanitra niarana nandeha tamin'izany. Sy mba nino ny fanekena. Toy izy Andriamanitra hoe avoziko ny fanekena. Halleluia. Dia navozin'Andriamanitra be amin'ny Genesis 7:20. Andininy 10. Zao indray ny fanekeko aminao izy nefa tara izy efa nanao fanekena. Fa ity indray nisy fanekena. Avoziko indray ny fanekena. I Davida rehefa nosorana dia mahavarinana hoe Andriamanitra ve tsy mety afa-po sa fa i Davida ngerava naka intelo nosorana. Intelo Davida nosorana nefa noositra. Dia tsy ampy ve le voalohany nataon'i Samuel. Amin'ny voalohany mantsy Davida nosorana Samuel ho mpanjaka ny Israely izy tany amin'ny Samuel voalohany 5:20. Ho tena vai nanosorana ny Davida ho mpanjaka ny Israely dia ny amin'ny andininy fa 12. Samuel voalohany 5:20 no ten'Andriamanitra hoe dia naniraka azy izy ka nitondra azy niditra ary mena vory izy sady bary maso ny tsara tarehy ary Jehova mitsangana hosory fa ino izy. Ary Samuel nandray ny tampoka feno dilo ka nanositra azy teo amin'ny rahalahady ary fa nanjova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'izany andro zany dia nitsangana Samuel kanekany arama. Nosorana inona niositra niraisiny Davida teto? Nosorana ho mpanjakan'ny Israely izy ary nanositra azy teo amin'ny rahalahady.
niositra ny raisiny Davida zany teto a tonga de ositra nana lehibe azy teo alohan'ny lalahany teo anivony fianakaviana vao ositra izy de milaza tena Andriamanitra fa nilatsaka ny fanahin'i Jehova ny fanahin'i Jehova nilatsaka tamin'ny Davida fa tsy hoe tamin'ny fianakaviana ela misy olona maro a fa ny anankiray nilatsahan'ny fanahin'i Jehova le ositra nentin'ny Samoela zany nanavahana ny Davida teo anivony fianakaviana aloha teo anivony lalahany tonga de ho lafo Davida de lasa Davida nandeha ny ositra natao tamin'ny Davida teto de nanosorana azy a osoramanitra nanosorana Davida ho mpanjaka ny Israely fa tsy mbola mpanjaka ny Israely zany Davida jereo ny tantara tsy mbola nisy afa-tsy adiny natrehan'ny Davida tenga teo niangetrange Davida lavana niady tamin'ny Davida tamin'ny Goliaty ny ositra raisiny Davida teto zany tsy mbola ositra hianjakany amin'ny Israely fa fiatomboany satria soramanitra tsy manday niny ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka ny Israely tena nosorana ho mpanjaka ny Israely izy fa tsy mbola nanjaka izy fa ny ositra raisiny teo a ositra niavahany tamin'ny lalahany aloha tonga de niavaka eo mason'Andriamanitra zany tsy mitovy a ndralahan'ny Davida sy Davida tena efa voaositra ny fanahin'Andriamanitra natsaka tamin'ny Davida niainga avy teo Davida nisy zavatra nataony na de miaramila aza ny ralahany ny maha miaramila ny ralahany mipetraka tamin'ny tany daholo fa Davida niady eto za misy miaramila fa tsy miady fa eto misy olona voositra fa niady tamin'ny Goliaty io ositra io zany a ositra amin'ny avahany Davida tamin'ny olona teo an-tanàna aloha niavahany Davida tamin'ny hitanareo ny filoham-pirenena reny a vitsivitsy any zany filoham-pirenena hoe tonga de filoham-pirenena fa netomboany iny loha mety filoham-pokotany na tany anivony fianakaviana tany izy fa président fikambanana fikrifama inona avy zay taloha nisy hoe fikambanana fiteraka hitany hoe fikafikambanany anivony fianakaviana reny ohatra any anaty groupe any zany hoe fa mpitaritarika eny de avy eo ianao a efa ohatry misy anay lasa filolohan-javatra direkteurna orinasa de avy eo ianao ohatry milamilany maire tanàna député ohatry zany de iny memy lasa ministra direo daholo ny tantaran'ireo filoham-pirenena reo vitsy azy zany to de folo to de folo fa nisy zavatra atao zao filoham-pirenentsika oana direo zany eto amin'ny misy ohatra tsy teneniko zay fa tena misy zao filoham-pirenentsika eto Frantsa taloha izy a ministra tadidiko mihitsy izy iny tamin'izany mbola filoham-pirenena le talony teo de le ataotra zazakizy mbola kely tamin'izany mbola tanora kely de ataotra zazaka izy any naviana ty ohatry zany ny filoham-pirenentsika iny efa ely zany de avy eo amizay niakatra lasa filoham-pirenena izy tsy manday ny antenin'Andriamanitra fa nosorana ho mpanjaka ny Israely Davida saingy mbola dingana maro mbola misy dinganao fa ilaina kosa nefa ny ositra hiavahanao amin'ny hafa hitondra firenena ianao a avahan'Andriamanitra ianao no filohan'ny sapana maitso izy i Barthélemy niainga avy teo zany Davida nanana ositra amizay io ositra io ilay niady amin'ny Goliaty amin'ny dingana rehetra tao aoriana tao fa ireny rehetrarehetra ireny raha tsy teo nge Goliaty tsisy nafantatra Davida raha tsy teo Goliaty tsy mifampiresaka tamin'ny Saoly Davida hoy izy Saoly iza moa iny lehilahy iny iza moa le iny tsisy nafantatra ny olona fa nianjera efa nafantatra hoe ino ny mpanjaka anao mandray ositra Davida fa teny ampandehanana teny niositra tamin'ny Davida lavana laniny taiza laniny teny amin'ny ady laniny ny atrehan'ny ady sofa voositra Davida fa raha olotsotra Davida
tsy niady tamin'ny Goliaty zany, tsy nanana hery satria Davida ny netiny Davida niady tamin'ny Goliaty teo tsy tamin'ny kely tsy tamin'ny patanjahana ny tena androany fa mifanahako fanahany Jehova le niraisiny le lotsaka taminy eo amin'ny Samuel voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa ary fanahany Jehova nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'izany andro zany. Iny fanahany latsaka iny netiny Davida amizay plein zany ny réservoir teo azona fa na plein sala amin'ny ahoana ny réservoir atsika misy 4x4 reny zao fiarakodia double réservoir satria mandeha anaty ala anao tsy mahita station service de double réservoir ato misy 7 litre ato misy 7 litre de laniny atao réservoir ray mandeha atao réservoir ray fa na firy tsy misy an'izany hoe réservoir tsy mety litry zany fa tsy maintsy mijanona ianao de manampy solika fa ny ositra zay niraisiny Davida teto de ositra afaky ny ritra ositra afaky ny olany ny hery zay niraisiny tamin'ny alalany ositra ingeriavana malala ny hery zay nanatsika ingeriavana malala misakafo ianao maraina fa manina ianao misakafo ny atoandro lany ny herinao tamin'ny maraina sakafo indray anao ny hariva na de atoy atsika mila sakafo vadivady ketsika tsy sakafo ny hariva fa ekena kosa fa ny ositra zay nanosorana ny Davida nampahomby azy tamin'izay nalehany ngeza ngeravana zany Goliaty zany ary Goliaty tsy resy raha tsy tamin'ny alalan'ny ositra tsisy naresy an'io raha tsy tamin'ny alalan'ny ositra tsisy ny hoe mahavoafidy ny olona anankiray taranaka voafidy daholo ny Israely teo hatramin'ny Saoly fa tsy ampy nandresena ny Goliaty fa ny afaka nandresena ny Goliaty de nampiavaka ny Davida teto de avy nandray ositra avy vao ositra fa nandeha teny Davida arakaraky ny nahafatesana ny Goliaty nidinany teo tokantranony Saoly no nitombo fakalany Saoly de nienjehana foana amin'izay le izy nanomboka teo. Inona riavana ny natonga Davida tsy netratra ny Saoly? Ositra. Le fanosorana natao taminy nanana ny hery matory any anaty eretrinao zany hoe isika raha matory amina toerana raiky moka ray ary nge tsy ahitantsika tory riavana moka ohatry manao fiderana mamono moka ianao trano efa anao tia toriny iny raiky manao fiderana manino mamono moka fa any anaty vaterifera anaty vatolampy zany anaty lavabato zany ngeravana misy scorpion ngeravana any scorpion tadidiko le anabavy tadinareo le anabavy nijovavy le tamin'ny 2017 iny na tamin'ny 2018 le vavaky izy mavavaky eto amitsika eto de mpisakafoanana izy ka le amin'ny tany misy azy tany tena feno scorpion izy eo mpisakafoanana de manao scooby-doo manao kapa scooby-doo eo mpisakafoanana izy iandro fandaharana misendra ny jery le scorpion efa de hiakatra eo amin'ny kapany andehinana ny tongony nitsahany tampoka nitsahany ega de nalay sary de milefa tao amin'ny groupe tamizay tsy haiko maty Davida riavana nahita tory foana any anaty vatolampy mahita tory any anaty vatolampy tena fefenana biby kely karazany biby lava nge riavana anaty reny aram-bato reny miafina ny biby lava reny sokina reny any anaty vatolampy daholo ny ahitanany reny biby kely karazany biby kely rehetrarehetra anaty vatolampy anaty vatovato any fa Davida taiza nomperaka nitsoka tany anaty vatovato fa natory satria nanino na ny ositra niraisiny Davida nafahany natory nafahany voary tamin'ny zavatra rehetrarehetra fa zao mbola tsy nety mpanjaka ihany izy aloha na de ny soramana aza hoe na nisorana ny Davida ho mpanjakany Israely. Bartel angamba nanao skoto ohatranay taloha zay koa taloha manao skoto de tena tsy matahotra andreny biby kely rehefa tsy maintsy matory ianao de matory mahafinaritra nanao skoto Bartel de zao ny zavatra ny trano rehefa nandeha ny fotoana betsaka ny zavatra natrehan'ny Davida fa Davida tsy nety resy ary tsy nety kivy satria manino satria voaositra
satria efa nandray ositra nandray fanan'andriamanitra mahatonga anao io mbola eto olana firy zay nareo reo zao vitsy aminareo ihany tsy mambapiresaka amin'ny zany misy olana be zao vao malina pahiry olona misy olana be fa jereka zao mierin'ray volan'androany aiza zao io olana be io zao inao avy io hiary idiran'andriamanitra eto tsika fa maninona ianao tsy netikivy ianake vo ositra fanan'andriamanitra ngeny latsaka ato anatinao maninona ianao mbola mirehatra ndray androany anaty fotoam-bavaka inona natonga ny fotsika mirehatra misy fanan'andriamanitra milatsaka anatintsika de torotoro fotsika de voakasika isika fa io zavatra io tsy maintsy ho avozin'andriamanitra raha tsy avoziny eo de maty ho azy ao anatitsika eo ny fanosorana ny Davida na nosorana Samuel anazy ilay fanosorana voalohany de nomanin'Andriamanitra hoery atrehan'ny Davida andreo ady rehetrarehetra mbola melohan'ny fanjakana maty misy le ravany Saoly vao nanjaka Davida efa any amin'ny Samuel faharoa nao vakitsika zany any amin'ny Samuel faharoa toko faharoa nosoramany tena nanjakan'ny Davida tamin'ny Joda sy ny nanjakany Isiboseta tamin'ny Israely ary ny ady izy tao Gibeona eto zany de zao akiko ny tena Andriamanitra Samuel faharoa toko faharoa ary rehefa afaka zany Davida de nanontany any tamin'i Jehova nanao hoe hiakatra ho any amin'ny tanànan'ny Joda anankiray va de ho Jehova tamin'ny Mekara ary hoy Davida any aninona ny akarako ary hoy izy any Hebrona alleloia tanàna anankiray kely ao anatin'ny fanjakan'ny Joda andiny faharoa de niakatra nakany Davida mba mivadiny roa de hany ho amin'ny Jezreelita sy Abigail ilay ny vonadiny Nabala Karmelita ary ny olona izay tao amin'ny Davida mba amin'ny ankonan'ireo de samy nentiny niakatra koa ka nono natao amin'ny tanàna momba ny Hebrona izy ireo andiny faefatra ary de avy ny lehilahy tamin'ny Joda ka nanositra ny Davida tao mba ho mpanjaka amin'ny taranaky Joda teto zany retolo reto mbola tonga ndray naninona nanositra ndray any Davida fa ositra fandroana zany Davida zany hoe renao mihitsy hoe nisy zavatra navozina ndray ny ositra izay efa ndraisy ny tary amin'ny Samuel aninona le ositra inona ny zavatra ho atao nanositra azy ho inona mba ho mpanjaka ny taranaky Joda sy Israely zavatra roa samihafa Israely mbola tsy Joda i Joda tsy mbola Israely zany nandray ositra ndray zany Davida teto ho mpanjaka fa mpanjaka kely ohatrany hoe any Etats-Unis zao misy État raiky amin'ny 50 de tsy mbola le filohan'ny Etats-Unis zany fa filohan'ireny État reny ohatra tena ndray ositra ndray izy natonga azy ho mpanjaka ny Joda tao anatin'izany fandraisan'ny Davida ny fanjakan'ny Joda tao Hebrona zany tiavana izay nanjakany 7 taona sy 10 volana de zao mbola nandalo ady ndray izy satria zao ny zavatra nitranga nitanjon'Andriamanitra amin'ny Davida ny amin'ny Samuel voalohany vakitsika teo de ho mpanjakany izy ho mpanjakany Israely fa ny olana nefa tsy mbola mpanjakany Israely izy teto fa misy olona hafa tao any amin'ny andininy fahavalo amin'ny Samuel faharoa toko faharoa vakiko amin'ny anajery manao hoe fa Abnera zanaky Nera commande miaramilan'ny Saoly efa nakany Isiboseta zanakalahan'ny Saoly ka mitondra azy nakany Mahanaina ary nampanjaka azy tamin'ny Gileada sy Asolita sy Jezreela sy Efraima sy Benjamina ary ny Israely rehetra zany hoe le fanjakana zany tsy mbola Davida nanjaka betsaka teo fa mbola izy Isiboseta ny fiainan'ny Davida ry havana de volazan'ny tenin'Andriamanitra fa tena hoe nandroso avakitsika ny Samuel faharoa toko 10 de miteny manao hoe koa de nandroso sy nialehibe Davida fa Jehovah Andriamanitra maro ny momba azy
nandroso mialehibe tsy tonga le lehibe ary tao mba tia ny fandrosony Davida sy ny fahalebiazany Davida dia navozin'Andriamanitra foana ny ositra mba tsy ho lany teny an-dalana. Misy olona lany ositra lany solika tena marina na dia ataoko hoe amin'ny fanaovana asan'Andriamanitra ity ngeravana misy fotoana tena misy mpampian'Andriamanitra ary mivavaka mafy tsika mba tsy ho anisan'izany lany solika. Dia fa tsy voana amin'ny baiboly fa tsy zavatra mampaheritsy fa zavatra efa resahan'ny olona rehetra ihany sisa ny resahana. Mifamaly ny olona eny amin'ny Facebook eny dia miditra amin'izany na resaka politika ny dia politika anarana sisa hoe pastera. Tsy navelan'Andriamanitra fantatr'Andriamanitra tary aloha tary Davida nosorana dia vitan'Andriamanitra efa reradreraka nandalitra daholo na ry Goliata na ry Saoly na ny fitsoahana tsisy fiadanana tsisy hoe fiadanana moa izany fa ohatran'ny hoe tsisy masoandro nihiratra tena mpitsoahana tena lany tao anatin'izay ohatran'ny hoe lany Davida tao anatin'izany ny ositra izay ndraisiny tary aloha tary. Eto andray fanjakana izy raha i Davida reraka avy any iny ilay ositra tany amin'ny andro Samuel iny no nidiry nitondra fanjakana dia mety kely ny heriny fa teto ny zavatra navozana nampatsiahivona indray dia niverenana mitenenina sy mitononona indray fa hosorana ho mpanjaka ianao ry Davida ho mpanjaka ianao ry Davida fa tsy mbola Israely mbola Joda fotsiny. Ary tao anatin'izany izy nanjaka tato amin'ny Joda nisy olona ray koa nosorana ho mpanjaka betsaka noho izy anjaka amin'ny fanjakana betsaka noho izy. So ihany Davida fa voahositra indroa so ihany Davida fa voahositra indroa satria avoroeny ireny ady eto avoroeny taranaki Saoly ary tao anatin'ny isy boseta io nisy fatezerana ny rehatra amaly faty an'i Davida ny amin'ny Saoly. Mbola enjana noho i Saoly indray zany mbola mafy indray zany eto fa voahositra ho mpanjaka izy tao Hebrona ary misy mpanjaka hosorana anapaka amin'ny rehetrarehetra. Ravana misy fotoantsika tady reraky ny ady eo indrina ny angatahtsika amin'Andriamanitra mila fanavaozana any. Za rehefa nenao niniry iny tamin'ny herinandro iny tena reko mihitsy hoe nidina taty amiko taty zany hoe tena reko nidina mihitsy tato anaty taty misy zavatra vozin'Andriamanitra ary maniry aho hoe ho avozin'Andriamanitra maniritsika androany hoe tompo tena mila fanavaozana androany. Ny zavatra niraisiko tamin'ny 3 taona lasa tamin'ny 2 taona lasa Andriamanitra avozindray eto androany haleloia. Dia ho avozin'Andriamanitra ny temponao, avozin'Andriamanitra ny firetanao, avozin'Andriamanitra ny fitiavanao. Amin'ny herinandro ianao amin'ny ty herinandro ty misy olona hiteny vao mivavaka indray vonaboka ny vavaka angamba ny olona iny tapohany vao mivavaka tsy ny tapohany ianao fa navozina haleloia tsy ny tapohany ianao ary tena vavao be aminy ilay mbola le mirehatra tena ozy le ho vavaonao fa tena zany misy ngeravanytsika Kristiny velona ao anatiko zatsony ny velona fa Kristiny velona ao anatiko ary efa tonga vavao koa ny ao anatiko haleloia. Dia tao anatin'izany fotoana zany niady foana isy boseta sy Davida niady ny fandritaka afaka zany niady tamin'ny Goliata sy ry Saoly dia tonga isy boseta heureusement voahositra so ihany fa efa navozina melohany zany ny hery. Isika mahatonga antsika mbola tafajoro ohatr'izao mandroso dia mandroso ny fakapanahy mandroso dia mandroso ny asan'ny maizina fa misoran'Andriamanitra mbola fahanao mandroso mbola eto amin'izao fotoanany izao tsisy an'ireo olona sasany velon-dalana dia satria mbola navozin'Andriamanitra ny famindram-polo tao anatinao mbola navozin'Andriamanitra ny fanekena mbola navozin'Andriamanitra ny ositra tao anatinao. Fa maninona ny olona anankiray mandritra ny taona maro afaka mampirehatra olona anaty fivavahana fa maninona misy olona misy olona io ohatrany hoe misy fotoana mandalo zany misy ohatrany misy karazany olona aloha rety fotsiny olona
dia tsy hita tsony indray reny ohatran'ireny mpira reny any zao le mpira taloha malaza be tamintsika mbola tamin'ireny tsy hita tsony efa hafa indray zao fa ao amin'Andriamanitra tian'Andriamanitra tsika mitoetra ninona miova na firy taona nandalo ny ririnina nandalo ny avozin'Andriamanitra tsika mba hanaraka ataon'Andriamanitra miza jour foana antsika actualisen'Andriamanitra ary za tena mino fa izy miza jour indray ianao androany miara-panahinao ataon'Andriamanitra miza jour indray ny ara-panahintsika androany mba hatonga antsika ninona manoloana ny fandrosoana tena teneniko anao mihitsy za zao mandinika ato anaty Facebook ato be dia misy ny olona mijoro resaka tenin'Andriamanitra ny tenenina fa rehefa tena dilianao le izy tena tenin'Andriamanitra amin'ny andro ny fandrosoana ry havana zany hoe tsy haiko nareo mba mandinika zany teneniko ty fa tatato ny olona mpitory teny ohatrany hoe mamorona zavatra be dehibe sary takarina vafa zany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra tena meno an'izy hoe ahoana manaraka an'le fandrosoana zany ny olona zany ohatrany hoe tehitady zava-baovao foana hanairana ny olona amin'ny tenin'Andriamanitra dia rehefa lasa mahita zavatra mivoana mahita zavatra tena mivoana tanteraka dia ohatry hoe mila faranita-tsaina be mihitsy zany ianao vao mahazo zavatra tenen'ilay olona dia ohatry hoe lamody zany amin'izao fotoana izao fa amin'ny anaran'i Jesosy ianao io ho avozin'Andriamanitra androany miositra anatinao dia tsy mampiovanao reny ninona endriky ny fandrosoana na totonga na makaiza ty tany ty ny ara-panahinao dia ho foana satria avozin'Andriamanitra ninona mahatonga antsika rehefa mivadika ny fotoana io rehefa vakansa tsika vao vita vakansa tsika dia maninona mifady anina nge programme tsika rehefa vita vakansa tsika zao alohan'ny fidiram-piandro rehefa vita vakansa iny tsika zay moa zany raha tsy miova ny programme dia any hoany amin'ny voalohan'ny volana août ka hatramin'ny 15 août any no mandeha vakansa angamba dia tsisy afandarantsika aloha eo dia inona amizay ny ataontsika rehefa miverina avy any hoany amin'ny faraparana volana août any tsika nao fifadikanina indray andray tsika vanao fifadikanina atao inona indray anavaozana antsanana zay rehetra voray tao anatin'izay karatsy dia anavaozantsika indray anavaozana ny anatytsika iangatsika depara vaovao indray tsy hoe tsika le varindrina io mantsy ry havana za zany ry havana dia anisan'ny olona tena variana mihitsy na tena hoe marina mihitsy tena tiana tiana io mahita zavatra maresahana foana le olona amin'izao fotoana izao zavatra tena dia zao zany zavatra mitranga tsika tena mila vaozina ny ao anatytsika dia aim-panahy vaovao tsy latsaka tany anaty vakansa za zao dia efa miteny mahavariana mihitsy ty andro mafana ty ramana fihetsehan'ny devoly ngamba izy ty mipiritsika mitory hoe tena reo ry havana rehefa mba mandeha mafana ny andro vakansa dia ino nary mbola mahatonga nareo dia miseho sary nareo hitan'izao vahoaka rehetrarehetra zao fitanjanareo manao maillot de bain manao maillot de bain rehefa ririnina lavalava zipo ery aika nareo ririnina ny tena mba misy fiaim-panahy nareo tsika ry havana malala tena hoavy fotoana mbola rano aminay zay ry havana misy zay zao tamin'ny lahady ny lalao rano tena ny lalao rano ka ty aminay feno rano fa zay tsy mitanjaky zany tsy milatsako anatin'ny rano zany ny fahasoavan'Andriamanitra ety aminay ny fahamasinana zay mba indrasan'Andriamanitra ety aminay tsy latsako anatin'ny rano io zany ka hoe andeha tao andeha vakansa taloha tsika tsy afaka mandeha vakansa ty ho mpanompoana an'Andriamanitra fana crédit nananao hatrandeha tsy autorité tsika voaka amizay fitahina afaka mandeha plage ianao ozy izy ianao milatsaka eo amin'io ete io daholo ny fahamasinantsika zany moa tonga tsika hifady anina ndray tsika volana août tadiditsika zay
taika vaovao ndray ka Davida nosorana teto efa vita aloha ny ady tamin'le voalohany nosorana fandroana nahafahany nampiodina nahafahany mitondra nandritra ny 7 taona mahery tao Hebron. Alleluia. Alleluia. Fatany amin'ny Samuela 1:5 ny soramandry dia tena manao hoe nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely rehetra sy nahazoany an'i Jerosalema ho renivohitry ny fanjakana. Teto zany dia zao ny zavatra nitranga. Dia tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona ny firenen'ny Israely rehetra ka nanao hoe indreto zay fa taolanao sy nofonao fa hatry ny fombola fa hatry ny folony fahiny ihany koa dia mbola nanjaka taminay za Saoly dia ianao no mpitarika ny Israely mivoaka sy niditra adreo efa nilaza taminao hoe ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy. Eny tonga tao mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra ary Davida mpanjaka nanao fanekena tamin'ny tao Hebrona teo anatrehany Jehovah ary nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely izy. Voaositra fanotelo ny Davida teto. Dia mitovy amin'izay ny soramandry tany amin'ilay voalohany nanosorana Samuel azy sy teto amin'ity soramandry ity nanosorana ny Davida ho mpanjaka ny Israely rehetra. Tsy ampy vile tamin'ny voalohany, tsy ampy vile tamin'ny faharoa, navozin'Andriamanitra ireny. Nahatonga ny Davida ho tsy niova. Davida ngery havana tena ny fitiavan'ny Davida an'Andriamanitra ngery havana nananitra izy, nanankarena, naniady izy, namipetraka tao an-damba. Tsy niova. Satria naninona tsy adin'Andriamanitra nanavao. Manasa mihitsy mba hijery amin'ireny fandinidinihana momba ny Biby ireny fa ny voromahery misy fotoana ny voromahery rehefa matsiaro reraka izy matsiaro kely ny heriny dia ny ataon'ny voromahery lasa amin'izay ny heriny rehetra hikarana eny ambony aram-bato farak'izay ambony any amin'ilay tsy takatry ny volona curieux kely reny maninona ny vokeko fany amin'ny farany ambony tsisy mahita any izy dia mijanona any ambolana maro amin'izay ny voromahery. Dia zavatra ataony izy ianao io vavany io akapokapony amin'ny vato ataony izay apotika ny vavany io marary zany satria ny vavany io efa tsy dia mafy dia potehatra dia io ohany io kakapokapony angarodana atao izay ampianandreo eo amin'io dia ny volonelany iny ongotany dia any ambony any zany le voromahery be natahoran'ny olona teo lasa ohatra ny ganagana izy any ambony any tsisy volony intsony fa any koa izy tsisy maninona izy any ambony be any dia ina ny ataony any mijanona any izy tsy mihinan-kanina tsy manao ninninona fa miandry an'ireo zavatra soany izy maniry avy any amin'izay ny vavany verina maniry amin'izay ny ohany verina maniry amin'izay ny volony tsangana amin'izay voromahery tily avery ambony amin'izay izy aiza misy trondro aiza misy zavatra hohanina ary aiza mba mifanena aminy eo fa efa voromahery efa vaovao iny efa voromahery efa navoziny iny mafy noho ny teo aloha ho Jehovah Andriamanitra tsy hoe tsy nety tamin'Andriamanitra ny tany izay nataony angery avany hozy Andriamanitra avy nanao ny tany ary hitako fa tsara indrindra izany fa na dia efa hitana ary fa tsara indrindra dia niempotika ny ratsy dia navozina hozy Andriamanitra ny Apokalipsy vakitsika teo indro avoziko ny zavatra rehetra efa nety ny zavatra rehetra tsy nataon'Andriamanitra teto tany fa tonga ny fotoana hozy Andriamanitra indro avoziko ny zavatra rehetra efa lasa ny zavatra taloha indro ataoko tonga vaovao zany androany tsy haiko afirina anao zay nanompo an'Andriamanitra impiry navozin'Andriamanitra ianao zao nanetsika ao anatin'ny ady lalovantsika ao anatin'iny ny anavozan'Andriamanitra atsika iangatsika vaovao indray mety ao anatina fitahina be tsy fantatro fa ny tena fitiavan'Andriamanitra atsika dia tsy adinon'Andriamanitra ny manavao indray atsika mahatonga atsika mbola afaka ny mijoro
mahatonga antsika mbola afaka ny mandroso mitoy mandroso dia Andriamanitra manao azy androany angatao zany angatantsika amin'Andriamanitra zany androany hoe za Andriamanitra avozy indray ny atao anatiko tena soloy indray ny atao anatiko ato aza ny divay fotsiny soloina Jesosy fa soloy hatramin'ilay siny ateo lasa lavitra ianao androany iainga vaovao indray tsika dia mbola tsy nisy miverin-dalana ny olona mety rehefa miverin-dalana iny mihitsy vo avoziny fa izao ianao zao no angatao amin'Andriamanitra Andriamanitro avozy avozy indray ny atao anatiko fa te hitoy androso ahako ary indroso any amin'ny tsaratsara kokoa hitombo ny fanjakana miakatra ny zavatra eo anoloantsika miakatra ny fanapahana eo aminao na ianao io fotsiny arangeravany na ny fahendrenao io ary avozin'Andriamanitra satria anao manomboka tahiny tompo io raha le mbola le fahendrenao taloha iny kadaladala laninao amin'ny zavatra tsy makaizy reny fotsiny ny vola tonga ny fitahian'Andriamanitra ilaina avozina na dia ny fahendrenao ary tsy mitovy mihitsy ny igerenao société kely misy olona 5 miasa sy ny société misy olona 5 miasa saina hafa ny hitondrana an'izany tena fahatakarana hafa ny hitondrana an'izany na dia fandarana kelitsika ty sokentsika zao 5 impirina vozina zay sy mampirina rehefa no tao anatin'ny fitondrana talohantsika mbola 10 fa maninona tombonana za zao tena mino ary ny tontolo teny ty misy zavatra dingana vaovao hiakatra indray tsika io da tsika angataka hoe Andriamanitro avozy indray fa re Davida nandroso sy ny alehibe teo anoloan'ny rahalahy aloha no sandratra teo ampon'ny tao Hebrona zay vo tany amin'ny Israely niakatra fa navozin'Andriamanitra androany tsika manana ianao etahitan'izany hoe tompo mety efa mba nety any ngamba le nataoko hatramin'izay efa mba navita kely any fa hosolonay androany mila fanavozana any etiko androso amin'ny toko anao sa hoe mangataka an'izany tsika anao ivavaka tsika amin'izao fotoan'izao dia andaontsika angataka amin'Andriamanitra hoe tompo mila fanavaozana vaovao indray androany mila avozina indray ny atao anatiko Jesosy mielehibe ny zavatra eo anoloako mielehibe ny zavatra sino feheziko ianao nge olona ho tahian'Andriamanitra ny zavatra ho fehezinao io hitombo ny zavatra ho gerenao io hitombo raha le mbola siny tamin'ny herinandro raha le mbola siny hoditra tamin'ny ray volana ny ampidirana an'ireo fahasoavan'Andriamanitra ny be dia be reo dia andeha amin'ny tsy fahendrena ianao misy olona eto tena omen'Andriamanitra tobila vaovao be izy dia raha mbola lenao le tsy miraraha miditra parkina domina dolo frontena dolo ty zavatra indrindry ty entinao mikasokasoka eny amin'ny toerana ratsy rehetrarehetra eny ny tobila satria anao fa zatra an'le tobila kikakika tsy rarahina iny dia tsy afaka hitondranao ny zavatra vaovao be io fa ho siva vetivety io fa tsy maintsy avozin'Andriamanitra miaraka amin'izay ny fahendrenao manomboka mebetsaka ny asan'Andriamanitra ataonao ho avozin'Andriamanitra ao anaty dia miositra ao anatinao misy olona tena hidira-pahasoavana eto famelohan'izay ho avozin'Andriamanitra aloha ny ositra sy ny fahendrena ao anatinao hitombo ny zavatra ho fehezinao ho avozin'Andriamanitra ny fahalalanao hotsodrano ny tokantrano rehetrarehetra mihitsy koa androany ho avozin'Andriamanitra ny fifankatiavanao anatin'ny tokantranonareo ao ho avozin'Andriamanitra ny fitiavanao azy teneno androany hoe tompo avozy indray ny fitiavako anao avozy indray amin fa me mitombo ny zavatra eto am-pelantanako Andriamanitro me mitombo ny adiny tsy andraikitra eto am-pelantanako Andriamanitro avozy hosory vaovao indray alleluia samy mitentaka fampirazana kadapitsika androany hoe tompo mila fanavozana androany avozy ny atao anatiko avozy ny atao anatiko avozy ny toipoko alleluia avozy ny filako anao
avozy ny fanelovako anao. Samy mivavaka tsika ny atokantranony amin'izao fotoana izao. Teneny hoe tompo, avozy. Ataovy tahaka an'ilay ao amin'ny apokalipsy. Fa raiky amin'ny 20 indro avoziko ny zavatra rehetra. Avozy ny zavatra rehetra atao anatiko. Avozy ny fomba fijeriko. Avozy ny tahotra anao hatramin'izay. Avozy ny famasinako. Avozy ny hafanapoko. Avozy ny fotorotoroiko. Avozy ny finoko Jesosy ahy. Hosory ndray andro andry. Hosory ndray andro andry. Hitombo ny fanapahana eo amin'ny pelatananao. Hitombo ny zavatra eo amin'ny pelatananao. Avozin'Andriamanitra ny fitahina eo amin'ny fiainanao. Saotra Jesosy. Atika Jesosy famin'ity androany ity. Niositra dia nomenao anay tamin'ny herinandro, tamin'ny ray volana, tamin'ny heritaona. Nahafahanay nandeha tonga tamin'ny androany Jesosy. Avozy indray zahay. Izay rehetra tsy araka amin'ny sitraponao hoe sory, dia soloy vaovao indray. Soloy vaovao. Atemba androsy lehibe tahaka ny Davidy izay. Tsy te hijanona amin'ny toerana izay misy anay izay, fa te hiatsara, te hiatsara, te handroso, te hialehibe. Amin'ny fiarahanay aminao, amin'ny fanomponay ianao, amin'ny fitiavanay ianao. Manosory an'ireo mpanomponao rehetrarehetra ny anaty tokantrano any ianao. Avozy rehetra ao anatiny. Avozy ny amin'ny manontolo. Avozy. Tsy maninona mandra-piavinao Jesosy na hosoranao 10 ary zay 50. Mba hanaraka foana. Mba homiza zoro. Afaka foana hiatrika ny asany maizina. Mandroso dia mandroso ravana ny fampisoana entiny devoly amin'izao fotoana izao. Tsy hitanao hoe ravana na ny fahotana ny endriky ny fahotana aza miova mitombo, meratsy. Ka raha tsy tsika no avozin'Andriamanitra ny hery fiarovana tena tsika. Dia ny tahotritsika an'Andriamanitra dia ho resy antsika. Avozy zay Jesosy. Avozy zay Jesosy. Avozy ny anatinay Jesosy. Saotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Matoka Jesosy fa amin'izao sy fotoana izao dia mitety nisy tokantrano isambatan'olona ianao. Dia hitondray ositra vaovao, fanavaozana vaovao. Halleluja. Ho andreto olona zay piely reto. Ho toe-po vaovao, mirehatra lafiny tamin'ny herinandro, netiny indray miainga amin'ity androany ity. Fahamasinana mihoatra no tamin'ny herinandro. Mihoatra no mihoatra amin'izay, netiny miainga vaovao indray amin'ity androany ity. Miteza mihitsy anao avozin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Ny tananao mahery omba anay hatrany. Tananao mahery omba sy tantana anay hatrany. Dia ampahery anay amin'ny androm-piainanay rehetra. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Dato isika ty reto mahafinaritra be tia. Halleluja. Amen Jesosy. Atolotro anao zao irako izao, ho anao izay miendo ahy. Jesosy ty anao, tena ty anao. Anio ampitso mandraiky izay, hainao fa amizay rehetra misy.
sainao zay tapainao tapainao andanitrao zay alianao ramony tontany vizy mialo lalananao amzay rehetra misy fizay ataonenao de maheky sarotra ny adinao na aranofo na ara-panay mahereza fizy mananlara itondrany anao itondrany anao ny fiainanao tsy hitondra luz fa fiadananao anao misy mananenterenanao azantoka tsy hitondra luz mila falandraitsika tao anatin'izay toriteny izay ry havana malala raiso ny fanavaozan'Andriamanitra fa rehefa manavao anao Andriamanitra dia tsy atahorana no avinao arak'izany izany mihitsy izy manana hevitra heverana anao nanomboka tamin'ny fotoana nisolana ny Davida dia Andriamanitra nanana ny hevitra ny heverana ny Davida ary tsy hevitra hitondra loza fa hitondra fiadanana. Halleluja. Mino fa sabata tsy nandalo fotsiny teo aminao ty androany ty ary tsy andalo fotsiny eo amin'ny sofontsika izany toriteny izany androany fa toriteny anavao indray ny fitiavantsika an'Andriamanitra, anavaozan'Andriamanitra tsika mba tsy handeha rotina fotsiny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra fa anavao antsika sy ny fanahintsika rehetrarehetra izandroany. Halleluja. Hitra anatin'ny fiderana vitsivitsika amin'izao fotoana izao dia miaraka amin'ny groupe izay maresy tsika ao anaty fiderana
dia hifarana amin'ny fotoana rehefa tapitra ny fiderana. Halleloia. Dao tsika anomboka hideran'Andriamanitra, anomboka hifalyntsika hiditra anatin'ny sabata fafinaretantsika, dia tena hifaly anatin'ny tokantranonao any. Raha misy zavatra ny mety manavesatra anao ahitsanao anatin'ny fiderana ry havana malala, azo atao tsara mihitsy. Raha misy aretina mitsangana ianao dia derao Andriamanitra fa sitrany ianao anatin'ity sabata ity. Halleloia. Andray fafinaretantsika eo amin'ny sabata. Ny sabata dia fifaliana, fafinaretana, fa tsy fahoriana koa io na zioka mavesatra, fa ao tsika mandray fifaliana. Halleloia. Na tamin'ny herinandro io mety nanjomonjomona mihitsy ny herinandronao, ndao hifaly eo amin'ny Jesosy tsika androany, fa eto ny toerana tsara indrindra nyvozanao fifaliana. Ny fidiny hoento ianao dia ndaontsika hifaly amin'Andriamanitra. Deran'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana izao, hiaraka amin'ny groupe izay marentsika rehefa eo asana efa tafiditra ao amin'ny zomao zareo lasa arytsika hideran'Andriamanitra tsika.
Niaza tetre alla Corona Pensa va! Pensa va! Inventa la festa che era mainta. Ma foca sama-sama hari tanan'iny fiteranan'i Jehovah. Halleluja. Eo ihany tsika, mbola tsy miala tsika fa berta ny namarina dia berta ny anomboka. Halleluja. Moridiran'Andriamanitra ihany tsika miaraka amin'ny groupe izay maharesy mahafinaritra. Ireo no miaraka amintsika mamelona zao fandarana zao miaraka amin'ny amenakavy kely isaorantsika n'Andriamanitra ny fananana azy ireo Halleluja. Tian'i Jesosy ireo Halleluja. Eo ihany tsika. Eo bety no farana eo amin'ny beta manomboka. Jesosy manana ninona tetikadiny Satana. Jesosy manana lalana tsara mikio. Jesosy manana evitra masaray. Jesosy manana evitra masaray. Evitra mitondra fiadanana. Jesosy manana evitra masaray. Evangelinais moa ankehitriny. Efa angelina diamant ankehitriny. Efa navozon'Andriamanitra tamin'ny anarany. Angela! Aereta Angela! Mafinata mafavia kuma amevunata n'Andriamanitra. Jesosy manana evitra evinana. Jesosy manana evitra evinana. Votivotika ny evitra tsy Satana. Jesosy manana evitra evinana. Sylvie! Gigi Carla! Sylvia! Votivotike. Sylvia! Halleluja! Jasna! Mariso! Salis, manawaniwa!
Ela Cristiana tanora zany no daholo zany. Ela Cristiana soa meva. Ela soa. Soa meva. Você vai dar esse monte de zeia. Socorro. Masera talu. Erika, Bianca, ostai na nae. Era na ke mata también sí ya ko. Hallelujah. So tran'Andriamanitra zakaka nareo mahatonga andray 10 tsika dia lasa 7 zao fa reo groupe zay maresy reo niala atao anatin'ny mpijery Facebook dia niditra atao anatin'ny Zoom zay ny tonga sao dia verina lasa nody daholo ny olona sanatry teran Jehova ao anaty Zoom andray moa tsika zao mbola mitombo fidirana antsika orina antiraka izy ao anatin'ny Zoom miaraka amin'ny fitina reo miaraka aminay anaty fangatahana hira fa eo ihany aloha tsika lasa ihany aloha tsika miaraka amin'ny groupe zay maresy. Ity ny raha fidirana farany ataotsika amarana antsika amin'ny fotoana amin'ity androany ity dia mino fa anao mihoatra noho ny teo aloha ianao ndao ary. Iza zao fitiny miseho sary Zoky Erika ndao ary. Ao ary. Erika Racha. Linda, artisanai de Madagascar, de France aussi. Hallelujah. Alexandra. Senta aqui, aleluia. Samina, camarada Jesus. Rosina.
lahy io azafarina tsy nietsika izy tena réseau na izy mihitsy tsy nietsika itompitsika rehetrarehetra andao mba maranantsika azy tateraka mino fa nivimbina fahasoavana sy fifanina ianao teto dia agnatao amin'Andriamanitra ho voatahiry hatrany zany ndao tsika ary anao hira ray farany zay kingato mideran'Andriamanitra fa sao dia verinareo fa petraka fotsiny zay fa midera ny tompo koa eo azy halleluja eo ary onde la io soma tsy manana an Jesosy tsara avao manahona soameva ao atrany halleluja ialatsika amin'ny alatsinainy alina alatsinainy maraina amin'ny siviora vavaka maraina iarahana amin'ny matonga amin'ny folo alina vavaka fembenana iarahana any koa dainy fotoana ialatsika sagana mihitsy izy mivady fa ozy tsy mety zany midera mipetraka zany izy mivady ana izy miaza mafinaritra ho ahy mba hanaradianareo daholo egny eto amin'ny groupe eto hoafokataka sy mivadiny halleluja ataovy amainy zany Para-paranazy rana babolina misy ona para-parany amtia usabakagoany eresolira mafinaritra be anite sazy misy ona para-parany tesapisa patety se tsara indrindra rana papo saúda é saúda aleluia adeus a minha câmera na papo saúda Amara para nós, mami. Mami, tu não lembra da senha? Arsi Marena mera campo curta, Afurala mera campo. Aqui a Dio põe a gente de troca de sangue põe campo. A janela minha aqui a Dio. A minha larva, mas tu sempre de por ele aqui a Dio daí.
tsika rehetra Jesosy voninahitra tamy mahery. Halleluia. Amen.